Rava tompoko, manao ahoana ianao Rabe? I Rabe dia mpandraharaha. Ny tantara no arahantsika an'io mba hahafantarantsika hoe inona tokoa moa izany atao hoe mpandraharaha. Arao ary. Tany am-boalohany dia tsy te hiasa ho an'olon-kafa intsony Rabe fa te hiasa ho an'ny tenany. Inona no nataony hoy ianao? Nandinika ny manodidina azy izy, mijery ny zavatra azo atao hitadiavam-bola maharitra. Hitadiavam-bola maharitra no resaka eto, fa tsy tetika asa mandalo na asa tselika. Rehefa nahita hevitra izy dia nandanjalanja ny lafy tsara sy ny lafy ratsy, ny zava-misy eo ampelantanany sy ny hoenti-manana mbola ho karohiny. Rehefa nanapa-kevitra ny roso izy dia nametraka viny, paikady, tanjony ary laminasa. Tsy najanona ho nofinofy fotsiny ny vinany fa nitanterahany mihitsy. Izay manko no mahasamihafa ny mpandraharaha amin'ny mpaninofy fotsiny. Ny mpandraharaha tahaka ny Rabe dia afaka manakarama olon-kafa hitantana ny orinasany. Afaka ataony koa anefa izany asa fitantanana orinasa izany. Matetika moa rehefa vao manomboka ny orinasa dia izy mpandraharaha ihany no manao ny asa rehetra. Raha fehezina araka izany, ny atao hoe mpandraharaha dia olona manana viana ho fitadiavam-bola maharitra ary nametraka lamina sy rafitra izy hanatanterahany izany. Ny mpandraharaha dia mpanorona orinasa, tompony izy fa tsy mpitantana fotsiny. Afaka miasa ao anatin'ny orinasany izy na manohy manorona orinasa. Mankasitraka ny Rabe dia misaotra anao ny hatramin'ny farany.